eny ary a dia mbola mahafinaritra foana ny miaraka aminareo a eto amin'ny plaza eto ampefilo eto a ato anatin'ny lalao a ampahefadalana ato anatin'ny Pazzapa Incognito. Mino fa efa ao anatin'ny fitantanana ihany koa hoe izy ary ilay mpanakanto tao ambadiky ilay radio sy ilay flamand rose a izy ihany koa anefa tsy maintsy andao lalao amin'ity anio ity. Anisan'ny nakana aingam-panahy tamin'ny alalan'ity tamin'ity fandaran'ity a ny mpanakantotsika hiakatra rehefa avy eo ny antony a dia ity mpanakanto ity a dia mbola tsy nampiseho endrika tamin'iza mihitsy fa ny hira fotsiny izy a namoaka hira fotsiny izy a dia misy rakitsara dia tsy hitanao anatin'ilay rakitsara mihitsy izy a ary dia mbola ohatran'izay ihany a satria dia tena incognito tanteraka raha ny endriny fa ny hirany a dia efa misy maro no haintsika andao raisitsika John Obmar. Zay mitarika John Obmar aty amin'ny aponga maro anaka misy any mialy ao amin'ny gitara beso Jonathan ary ao amin'ny piano sy ny bata maro afitsoka Ianjatiny.
Janobomary saotra betsaka aloha ny vahiny teto satria tena sambasamba vao nisy hoe Janobomary tamina fandarana televiziona raha tsy diso koa zay vao nisy hoe seo antsehatra sa efa nisy any taty na télé na radio tsy mbola nisy mihitsy zany hatreto teto ny voalohany dia faly be afa teto ny voalohany akasitrahananao mihitsy zay e mampite antany koa hoe fa inona ny antony safidin'le hoe aleo rangaha fenina ny endrika tsy haiko mety hoe raha tsy tare be any tsy fantatro tsy ny tena marina zany aleoko ilay mozika aloha ny alefa dia ho iteo ihany ny tarehako any arenany be diaibe mihitsy ny mpanakantony tsy hoe be diaibe fa misy ny mpanakantona vahiny na malagasy ny safidy an'izay hoe aleo aloha ny mozika no alefa elaela tsy eny kely dia amin'izao zany misy hoe zavatra homanina ve atoato misy seo na album na araka io efa hitantsika io zany dia reo mpitempoka avianareo aty avianareo satria za tsy mahavita tena rery tsy vitako rery le izy fa ry zareo tarika anareo miaraka amiko manao an'ity mozika ity dia tsikory zareo iaraka amintsika eto misy tovavy mihitsy aza moa mivelony amponga maro anaka anatiny ao zareo foana zany efa tarika niaraka tamin'ny Janobomary natrany ivelany azy aka formation teto Madagasikara zany ie tiafatsika ary zareo zay anisan'ny mitendry ihany koa eny ary dia saotra betsaka ny Janobomary sy ny tarika feno zany tarika manontolo zany sika ny vahiny teto amin'ny Pazzapa amin'ny manaraka indray mihino zay fa mbola tsy maintsy isy ny manaraka ahitana anareo tsy maintsy isy manaraka ka isy manaraka indrindrindrindra alohan'ity farantaona ity tsy maintsy isy amin'izay fionana matetika amin'ny public ampakafy sy ny rehetrarehetra eny ary metsika tehaka ary zareo a ia somary kisaka kely ihany koa izay satria tonga eto amin'ny fotoana zay anomezana ny vokatra famelohan'izay dia ankasitrahana trany ny sponsor nyty Pazzapa Incognito ty ny Orange ny Caprice ny Canal Plus ary ny Tsara 10 dia eo ihany koa ny partenaire Talia la gastronomie pizza teo ihany koa ny coiffure et maquillage ho anay dia tsy zany fa ry zareo avy amin'ny Bigodi ny Sono et Lumière dia nisy Canal 7 vidéo no ny andraikitra azy ary napetrano antsika teto ihany koa ny Plaza ary ankasitrahana ihany koa ireo mpitendry sy ny artiste zay ny vahiny teto amintsika teto ary ny vali photografia zay naka ny sary dia atao amin'izay atsonona ry zareo atsontsika amin'izay ara ny eto moa zany zao ny vokatra ray voalohany dia ilay lalao no nitady hoe iza ny artiste tao ambadiky ny masque flamand sy ny radio ampandrosoantsika zany ry zareo reo ary dia manaraka zay any izy 12 mianada satria aorin'izay ho hitantsika ihany koa ny vokatra ho azy 12 mianada izay mbola miady ao anatin'ny ampahefadalana ihany koa mijery hoe iza no tafiakatra amin'ny manasadalana araka nefa nytenena moa zany misy anaky 5 izay no fidiny ny mpitsara ambany indrindra ary dia 4 amin'ireo ihany no mihitsana fanindray dia ny mpijery no hanavitra azy iny aloha ny radio iny ihany koa ny flamand afaka minitra vitsy ho hitantsika hoe iza ny ao ambadika izy ireo mpifaninana moa zany ataontsika mijoro ao arinao ihany
fifaninana zay hitantsika ny caméléon fosa lapin maki saika teny foana hoe barea fa mazava loha Mr. Toad, panda, orel, perroquet, maki, pingouin, lady bird, croco zay afaka mitsangana ny flamand sy ny radio mandroso kely eto ary fa dia ho antanitsika raha farany tsy hoe farany fa zao zany amin'ny tena hitenenanareo ny anarana tao andohanareo tsy misy mifampakatahaka radio nanomboantsika azy etsetretsetra hoy Henri mipijery rehefa avy eo antaniana mitokana fa tsy henonareo Boto. Raconte-nous quelque chose ou quelques blagues. Izy zay. Fanta isany eritreritra. Zay ka zay semboly zay. Iary Rapanoela. Ny akoho le fihetsika rehetrarehetra dia ahalalako anazy fa ny feo ohatrany somary tsy tena le nahatadiavako azy fa Jesu Flavion no ao an-tsaiko. Izy ny tao andohanao hatramin'ny voalohany. Vao niditra tery mihitsy izy dia fa naposiko amin'ilay fihetsika Jesu Flavion. Ary ny mpijery tonton Jesu ny fijery Tonton Jesu ny mpijery. ary flamand ndray ary. Avoakatsika aloha ny Todio ianao, jerevana folo. Tsy voasitrika tsara. Tiako hita. Reto fa be fangatahana reto. Be fangatahana. Hono ao anaty tarika ve izy sa mandeha manokana? Iza hoe? Iza? Mangataka hevitra be ny mpitsara. Zao aloha indray aloha mpitsara amin'ny teny tsirairay dia avy eo mpijery amin'ny teny farany. Yaingo. Yaingo. Zay ho an'ny famba. Yaingo Andriamanantena. Dia nefa ohatrany tsy izy Zay aloha zany tao andohanao ray Iary? Na Ninas na Tina ny Willy. Ninas na Tina ny Willy. Atao lava be Ninas ka. Izy fohifohy ihany. Za aloha amin'ilay mpihira kehitriny very tanteraka very tanteraka mihitsy amin'ilay mpihira tanteraka. Iza zao le hoe Tonton Jesu zany olombelona avy aiza inona ahoana. Zay hoe le mihira hoe raconte-nous quelque chose ou quelques blagues. Yes. Bon le hira efa henoko kosa aloha. Izy fa le mpihira mbola tsy haritako na tamin'inona na tamin'inona. Miandry kely dia lakely. Ka zay tsy nange rehefa mbo mijery. Boto zany tsisy anarana. Boto zany. Tapitra eo amin'ny Beatles. Zay tsy malala aloha izy tsy Elsie koa. Martina azafady joro ianao kaikiny olona io. Ty le izy kely sy bitika ty nge no mahatonga na mieritreritra hoe mety hoe fohy loatra. Tsisy. Misaotra tomboka azafady. Efa temo boto zany hoe iza. Tsy izy ka tsy fantatra. Tsy nafantatra boto. Mijery ve mahay? Iza ozy mijery. Iza? Samy hafa be daholo. Samy hafa be ny teneninareo Chantal ozy le Chantal hony le mpihira Pazzapa ny solo ny solo amin'ny malala. Yantso zany anaran'izay tovovavy zay raha le tao andohanao. Eny tsy maninana mba mitondra anarana. Awarany angamba fa atomtsika amin'ny radio ary radio manala masika voalohany mitodika mitodika aoriana anaty mozika. Embouteillage, fa azamakanagy ianao, mandao ilalao, arao, danse dans les embouteillages, dao, yo! Essuie-glace. Ay, zay le ry voatadidiko io le nanonona ny anarako io. Enricos efa le bebe Izy aloha na inspiré ny lahany reny.
Jess Flaviwan, metsika teka be. Eny ary samy hafa taony indray ny anarana an'ilay tovavy na dia efa nisy andisy mivoaka raha satria tsy mivoaka io volo io teo. Anazy indray ary izao no manala ny masika. Mitodika kely indray ary izy. Mitodika kely a. Dia jerentsika. Iza no namarina tamin'iny? Nisy namarina tato. Nisy nahita tato? Ery ambony rery namarina talohan'ny zareo mpitsara ny teny a. Flash B! Metsika tehaka any koa. Fosy Jokera sy tonton Jess no niaraka tamintsika zany. Ya, ary dia saorana be dia be nareo niara-lalao taminay a, nampilalao mpitsara, nampilalao ny mpijery a, samy mitondra hira tsy mahazatra loatra hoe fanaondry zareo. Dia sarantsika be dia be ny artista izay nandalo teto hatramin'izay ka hatramin'izao sy ny mbola ho avy mbola misy a, mbola misy foana ny artista izay miara milalao amintsika ato anatin'ny Pazzapa Incognito. Ho an'ny mpifaninana indray izao no jerentsika hoe iza ireo a izay tsy maintsy andao ny fifananana. Afaka fotoana fotsika miaraka amin'ny Vernet mahita an'izay.